Andriamatoa ajaina filohan'ny République ny Madagasikara. Ramatoa vice-président ny Assemblée nationale. Andriamatoa ministre ny fambolena sy ny fiompiana. Ramatoa secrétaire mpanjakana misahana ny fambolena sy nareo membre ny gouvernement. Ianareo loholona sy solombavam-bahoaka. Ianareo namana gouverneur ny faritra rehetra. Andriamatoa représentant résident du FIDA. Ianareo mpiara-nombenantoka ara-teknika sy ara-bola rehetra. Ianareo préfet. Ianareo chef district. Ianareo ben'ny tanàna zay arabaina manokana tamin'ny fahalalinareo ary ametsika tiaka mafy be fa maro anisitsika amin'izany fifidianana amin'ny ben'ny tanàna zany tsy araky ny lazain'ny sasany. Dia arabaina manokana nareo, arabaina koa nareo mpanolo-tsaina tanàna, zay engane ka tena nolo-tsaina tokoa ny tanàna ianareo. Ramatoa filohan'ny tranoben'ny Tatsa, ianareo manamboninahitra civil sy miaramila araky ny anaram-boninahitra nareo avy. Tompoko lasy tompoko vavy. Raisiko voninahitra Andriamatoa filoha ajaina ny mindray fitenenana eto an'io. Ampifaliana sy ampanatretena no iarabako atsika voromaro be androany. Efa voalaza ombenimbeny fa Madagasikara dia firenena manana ny tombony amin'ny fananana tany midadasika ary mahavokatra tokoa izany. Ary fantatra fa fambolena no miantoka ny hoavin'ny ara-ekônomika Madagasikara. Zava-dehibe ho anay Andriamatoa filoha izao fikoanan'ny nasionaly. Mahakasika ny fanodinana ny vokatra izao satria dia isika dia manan-karena kora fambolena fanodinana koa. Ny fanondrinana dia tsy janona fikoanan-doha ihany izy ity fa mba lohan'ny faran'ny taona dia ny fanondrinana dia hivory eto indray tsika hitanisa amin'izay hoe inona ny vitantsika tao aoriana ny fikoanan-doha izay natao androany. Ary ilaina tokoa izany fa tsy lasa hoe fandaniam-poana raha ohatra ka ny fikoanan-doha tsy tanteraka hatramin'ny farany. Fanamby lehibe tokoa izao Andriamatoa filoha ara-nampin'ny Tsatsa malagasy maro mba hiditra amin'izany sehatra matianina amin'ny tontolon'ny fambolena zany. Efa manao ny fitondram-panjakana fa mila tsika rehetra koa amin'ny sehatra maro zay samy andrainandraikitsika mba hatanteraka an'izany. Hitantaratra Andriamatoa filoha ny haitarika sy ny hitondra hoentinao zay nataonao mihitsy moa le izy fa tanjona amin'ity mandahanao faharoa ity dia Madagasikara tsy maintsy mandroso ary Madagasikara avita tena ara-tsakafo. Ny 20% ny malagasy dia miaina eny amin'ny tontolo ambanivohitra ary tena misehatra amin'ny fambolena. Ary rary ny Andriamatoa filoha raha nataonao zava-dehibe tokoa izany fambolena izany. Ary hitantsika angamy zany amin'ny vina zay natao tsy vina kory satria fa zavatra tanterana dia eo amin'ny resaka fambolem-bary. Sehatra iray ahafahana izy ireo hivoatra hanatsara amin'ny fiainan'ny Tatsay zany Andriamatoa filoha mba afaka hamokatra sy hanodina amin'ny vokatra zay vokarina izy ireo. Satria matetika na tsy amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana ihany na jerentsika ary eo amin'ny sehatra ny arena kibon'ny tany dia ireo arena kibon'ny tanytsika dia tonga dia ahondrana bruit tany ivelany. Fa ny tsara koa raha eo amin'ny arena kibon'ny tany mba zavatra voahodina eto Madagasikara na alefatsika mba ahafahana mampiditra vola bebe kokoa amin'ny devise izany. Fa lamby lehibe tokoa Andriamatoa filoha izany ny fanapa-kevitra ny raisinao zany araky ny tenin'ny Ramatoa
filohan'ny tranobe ny tatsaty eo dia hoe mba atao voalohany atsika ty amin'ny fambolena eto amin'ny océan indien zany dia mila ezaka ho an'ny tsirairay ary matetika koa dia miaraka foana ny politika sy ny ary économique eto dia makairanao indray matoa filoha makairanao amin'ny asa lehibe zay ataonao misy foana mimpanenjika fa zao maro izay indray matoa ny olona notendrenao tenako anisa tsika rehetra aza mitazana fotsiny tsika amin'ireny fanaratsiana reny misy moa ny teny indray matoa filoha rehefa tenenina dia hoe ifamaly amin'ny adala ve ka eritrereto ary raha tsy fezintsika reny adala rehetra reny mila fezina koa ny adala amin'ny zavatra zay teneniny tsy maintsy mitenitsika tsy maintsy miaro ny fitondram-panjakanytsika tsy maintsy miteniny zavabita koa isika fa matetika le zavabitatsika na ny ministera na ny gouverneur dia tsy fantatry ny olona zany tsy hitan'ny olona fa tokony mijorotsika rehetrarehetra fa tsy hanaiky an'izany raha baolina indray matoa filoha ny zavatra nataontsika tamin'ny mpanohatra zay ny mpanohatra zay milaza azy amin'izao fotoana zao dia efa nalefa matsetika rehefa baolina rehefa final dia match aller retour natao match aller tamin'ireo mpanohatra dia resery zareo satria lany ho filoam-pirenena ny filohan'ny rajoely ray 0 zay nalefa match faharoa fividianana député resy ihany zareo maro anisitsika ary mbola nitady izy hoe andao anao match de défi zay tsy ao anatin'ny tena izy lalao baolina kitra zany monsieur le président fa ndeha mbola ninaiky tsika andao ary anao match de défi natao koa fividiana be ny tanàna maro anisitsika lay olona zay nomenomenina amin'le izy ny tanjony dia hoe ny fanakorontanana tsy misaorana ny vahoaka fa tsy ho azon'izany fanakorontanana zany tsony isaorana mpitandro amin'ny filaninana tsy anaiky ary sika mpitantana koa dia zao aoka tsika tsy andiso fanantenana ny vahoaka aoka tsika tena anao ny aitsika tsy ho zavatra fa zava-dehibe tokoa ny isin'ny fandriampalemana eto Madagasikara ny antony dia zao rehefa hitan'ny olona tsika fa miasa mangina ny vavany rehetra eto am-pamaranana indray matoto filoha dia tiako milaza fa izahay dia vonina zay gouverneur ny faritra dia vonina hiasa andreo manalina anaraka tsy asan-davany zay baikinao rehefa misy tsy mahavita zay indray matoa filoha dia asory fa tsy mampaninina anay zany monsieur le président satria zay ny adidy solotenanao zay any amin'ny faritra zay misy anay dia solotena amin'ny fanjakana zay dia tena hiasa tokoa izay no fandraisanam-pitenena keto fa dia makasitraka atsika makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy